Fisamborana ny Alban Rakotoarisoa sy Clémence Raharnirina tamin'ny herinandro lasa teo niteraka resabe. Izay indray zany no ho adiadintsika anio. Tonga soa ato amin'ny fandarana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Nahoana no nalaza dia nalaza, nahoraka ary dia niteraka fanehoan-kevitra maro, niteraka karazana décision goavana tao aoriana ny nisamborana any Alban Rakotoarisoa, ataontsika hoe Baba, sy Clémence Raharnirina Clémence. Inona zany no ambadika izay zavatra rehetrarehetra izay? Nahoana no nalaza be ary nahoana no tsy nety nitsahatra mihitsy izany ny fanehoan-kevitra sy ny hoe fanapahan-kevitra manaraka an'iny fisamborana iny. Kanefa nisy ny fisamborana hatramin'izay tamin'ny olona rehetra izay naneho hevitra teo aloha, ary na i Clémence ara dia efa impiry no nosamborina, efa impiry no nampangaina tamin'ny fanehoan-kevitra izay nasehony, nefa tsy mbola niteraka réaction maro ohatran'izao zany. I Baba dia efa nanana karazana antanan-tohatra maro zany talohan'ny izao vanim-potoana izao. Ho adiadintsika zany mantsy ny momban'ny profilany Baba. Isan'ny ataontsika hoe jeune amin'izao fotoana izao zany izay manana karazana famatoran-tsaina ny amin'izany hoe fanaovana resaka politika izany, ary mitsinjo lavitra satria ny politika, ny parti politika izay natsangana izany dia ny hoe antoko politika madio izay nataon'ny akamarozan'ny jeune na ny malagasy fimehezana ny amin'ny hoe aiza koa ny hisy politika madio izany. Eny, na ny filoham-pirenenantsika ara Andriamatoa Andry Rajoelina dia izy mihitsy no niteny hoe tany Frantsa aho dia nianatra nanao politika, nianatra ny nandainga, nianatra ny mamitapitak'olona, fa izany politika izany dia tsy natao an'ny olona madio fo. Mazava tsara izay resan'izay ary dia voarakitra tao anatin'ny rakitsary vidéo. Etsy ankilany nefa zany misy jeune tanora tahaka azy manangana antoko politika, atao hoe antoko politika madio. Samy tanora zany ireo roa tota ireo samy manana izany ny fomba fijeriny ny atao hoe politika. Ny aiza amin'ireo zany no marina. Ka tsy valapatra amin'izay zany ny fanadihadintsika eto fa manambara fotsiny hoe misy zany ny karazana tanora izay mifanohitra zany amin'izao fotoana izao ny fomba fijeriny ny atao hoe politika. Iverenako zany ny momba any Baba. Izy koa zany dia mpanao an'ireny kabary malagasy ireny. Vitsy koa zany ny tanora izay hoe mirotsaka amin'ireny karazana ataontsika hoe culture malagasy izany. Dia manao ihany koa izy, mihira koa izy zany dia manao an'ireny karazana sketch amin'ny télévision ireny. Zay zany no portrait nahitako zany any Baba. Niasa tao amin'ny Air France izy. Kanefa mitazona zany an'ilay foto-kevitra ny amin'ny hoe
fampandrosoana any Madagasikara ary fanorenana ifotony. Mbola vitsy ihany koa zany ny tanora ny mifatoka amin'izay hoe resaka fanorenana ifotony zay, ary tena nanao boky izy izany manazavazava izany ny heviny sy ny planification zany amin'izany hoe fanorenana ifotony zany. Mahafaly ahy de mahafaly ahy zany ny mahita tanora ohatran'ireny satria mba misy mandray ihany zany ny fanazavana izay ataoko eto zany mikasika an'izany hoe fanorenana ifotony zany sy ny hoe fanorenana firenena sy ny hoe fampandrosoana maharitra, mba misy mandray ihany zany satria dia neritreretiko hoe ataon'olona fimehezana satria ny olona ange mijapy train zay no fombafomba ny tanora ankehitriny, ny hoe zay efa mandroso eo aloha iny zany aloha ny japiana, zay olona efa matanjaka eo aloha iny aloha ny fikirina, fa mbola lavitra be zany fanorenana ifotonao zany. Eny lavitrezaka zay, ary tena hoe mila karazana faharetana sy finoana, fa satria fanorenana firenena ary famoronana avy aminao malagasy izay tompon'ny Madagasikara. Satria raha vao tsy manana an'izay hoe eritreritra amorony zay fa hoe ny zavatra atoron'ny vahiny hoe ity zany ny mampandroso anareo, ity zany ny infrastructure ataonareo, ity zany ny hitondranareo ny firenena, de eo isika hiova olona eo foana isika, fa tsy misy zavatra miova eo raha tsy misy zany izay hoe fanorenana ifotony zay hoe tena malagasy. Ka nanaitra mihitsy zany no hoe tanora zany no mijery zavatra ohatran'izay. Indrisy anefa fa tamin'ny fandarana dondresaka zany nisy ny fifandonana zany tamin'ny lay député Irmara sy ilay sénateur, dia afaka andro vitsivitsin'iny izy zany dia voaroka tao amin'ny Air France, satria hoe manaratsy frantsay kanefa miasa ao amin'ny Air France, compagnie frantsay. Mafy de mafy izany hoe amina periody efa fasahiranana ao amin'ny firenena no afakasy ianao. Azon'ireny tanora ohatran'ireny ange ny hoe maty aho, inona no ataoko? Azony atao nge ny solelaka solelaka ny frantsay, ny solelaka ny Air France ny hoe iverenany miasa ohatra, azony atao ny misolelaka ny gouvernemanta na mifona amin'ny zavatra izay natao. Tsy nanao an'izay izy fa nijoro tamin'ny foto-keviny tamin'ny politika izay netiny. Avy eo moa izy zany dia nivondrona tato anatin'ny vondrona politika ny firaisan-kina taorinan'ireny hoe fihetsika hetsika fotsy ireny zany, nandritra sy taorinan'ny hetsika fotsy. Parcours izay ataontsika hoe zany hoe vitsy zany raha hoe ao Madagasikara zany ny parcours ohatran'ny parcours ny baba izay, hoe tanora mijoro amin'ny heviny zany tsy mivadibadika palitao fa mananteny izy fa indray andro any mbola hisy zany ny reconnaissance ny zavatra ny ezaka izay nataony, satria manoloana ny vola be mitosatosaka omeny ny
mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao zany, ny olona izay pobazy dia maro ny tanora izay hoe mirotsaka izany ao anatin'izay karazana lalana izay, na anao mercenaire zany, na anao karazan-javatra amin'ny endriny maro samihafa, na dia atao ara hoe zavatra izay hitondra any amin'ny fampitehan'ny fiarahamonina sy ny mpiray tanidrasana, dia ataon'ny tanora zany amin'izao fotoana izao, satria any misy ny vola. Mampieritreritra ange zany zavatra rehetrarehetra izany azonao omena tsiny 100 isan-jato ve ireo tanora ireo koa izay hoe mirotsaka any amin'izay fitadiavam-bola amin'ny endriny maro samihafa izay, tsisy ny asa. Ny tanora ohatra ndry baba nefa zany dia mijoro amin'ny foto-kevitra izay hijoroany amin'ny politikany, misy ny miala tao anatin'ny antoko politika fa satria toa ela loatra izy zany baba. Eto misy zavatra tonga de efa vonona, tsy anjarako ny tsara izany ny circonstance rehetra izay misy ao Madagasikara, satria tsy nisy ny fototra matanjaka izay napetraky ny mpanao politika izany mba hananany isam-batan'olona karazana sécurité amin'ny fiainany zany, na sécurité ara-psikolojika, na sécurité ara-moraly, na ara-batana. Tsy misy tsony zany zay zavatra zay ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Iverenako zany ny teo amin'ny fisamborana any Baba sy Clémence. Inona zany no antony tena mampalaza eran-tany mihitsy amin'ny malagasy, eran-tany sy ao Madagasikara an'io fisamborana io? Voalohany indrindra aloha zany de ny hoe tsy nanakorotana izy mianadahy. Izy telo mianadahy moa zany miaraka amin'ny Lili Rafaralahy, ary nitombona tsara ny zavatra nitadiaviny dia ny hoe ny fijerevana ny momban'ny jiro sy rano ao Madagasikara, satria hatramin'izao ange dia mbola tsy manana eau potable ny malagasy, mbola tsy misitraka jiro sy rano araky ny tokony ho izy ny malagasy, nefa efa 2025 sika zao. Tsy namono olona zareo, tsy nanakorotana n'iza n'iza, fa nandeha tany amin'ny Sénat ary nitady Andramatoa sénatrice, Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy, izay niteny tamin'izy mbola tsy teo amin'ny fitondrana, niteny fa zo fototra ozy izy ny maneho hevitra any an-dalambe, ary nanakina ihany koa izy zany ny fahatapahan-jiro tamin'izay fotoana izay. Tsy hitako mihitsy zany hoe inona zany no antony anaovana fisamborana saovazy ohatran'ireny ary ny ampidaroka. Mahagaga, inona zany no de hoe izay no setrin'ny fangatahana izay nataon'izy telo mianadahy, ary tao anatin'ny lalàna daholo ny nanaovany ny procédure rehetra rehetra, na ny fangatahana tany amin'ny préfecture izany, na ny taratasy nalefany ho Andramatoa sénatrice, tao anatin'ny fanarahan-dalàna daholo. Tsy hitako zany hoe inona no kianina zany tamin'ny fihetsika izay nataony zareo miaraka amin'ny bidon jaune izay manambara fa izay zany no fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana zao, miaraka amin'ny lapozy. Hatreo aloha zany de tsy hitako mihitsy hoe inona no
handaroana n'ilay olona, hanaovana herisetra aminy a, mampametram-panontaniana zany zavatra rehetrarehetra izany. Ary rehefa tena zohinao zany a ny tantara rehetrarehetra, etsekilany koa zany a Ramatoa Clémence izay hoe nanana ny zavatra nitakiny foana izy hatramin'izay a, de iny na misamborona, nanana problema zany izy a, conseiller municipal daholo a, izy telo mianadahy ireo de nosamborona. Nahoana zany a ny am'ty ndray mitoraka ty no hoe tena nahoraka. Voalohany indrindra aloha zany a de izay a nilazalazaiko teo zay zany a ny hoe portrait an'ny tanora ankehitriny zany a i Baba sy Clémence a sy Lili Rafaralahy a, izay hoe mba tanora te hihohitra zany a amin'ny fiainana, satria ireo zany a no ataontsika hoe tanora vokatry ny tany, vokatry ny tany mihitsy zany zareo a, fa tsy hoe olona nipetraka taty Andilam-bato na nianatra taty Andilam-bato fa tena nianatra tao Madagasikara ary vokatry ny tany miasa ao Madagasikara. Mahalala 100 isan-jato zany a ireo tanora ireo ny zava-misy rehetrarehetra, ny zavatra iainany zany a ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nanana fahasahiana zany a ry zareo nanokatra an'ilay chaîne mitondra ny titre hoe tsy manaiky lembenana. Misy heviny goavana de goavana zay zavatra zay, ary fahasahiana raha ataontsika hoe ho an'ny tanora ao Madagasikara izay hoe tsy mahasaky ny teny intsony ny tanora ao Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny hoe resaka rapport de force izany, satria matanjaka de matanjaka ara-bola izany a ny mpitondra ny gouvernement tamin'izao fotoana izao. Fanontaniana mipetraka hoe vola avy aiza? Mahita ange ny malagasy rehetra tsy vaky volo hoe ohatrinona ny karaman'ny ministra, ohatrinona ny karaman'ny président de la république sy ny mpiasa rehetrarehetra ao amin'ny gouvernement, amin'ny fomba ahoana no ahafahany manipitsipi vola eran'io ary dia miaina ao anatin'ny ataontsika hoe luxe faratatona. Misy mahita daholo ankereny nefa ny vahoaka tsy mihinana, ny vahoaka tsy afaka mandefa intsony ny zanany any an-tsekoly, tsy afaka mitsabo-tena intsony fa maty tanora ny malagasy, tsy afaka mitafy ara-dalàna intsony, tsy afaka mipetraka amin'ny trano ohatran'ny olombelona, tsy misitraka jiro, tsy misitraka rano. Zay ny portrait an'ny malagasy 70 isan-jato amin'izao fotoana izao. Ka ireo tanora telo ireo zany a dia niaina 100 isan-jato ny fahoriana izay iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao, ny tanora malagasy. Rehefa ataonao zany a ny tombatombana de ny hoe efa manolotra ny aina ange zany a izy telo mianadahy ireo, satria tsy raha ny hoe ny tanora sasany zany a tsy sahy manao an'ireny fiesika ireny, efa karazana fanolorana ny ainy zany a io nataon'izy telo mianadahy ireo. Teny alefako amin'ny tanora mantsy izao zavatra izao,
ny hoe ireo zany a no modely nareo tanora amin'izao fotoana izao, tanora ao Madagasikara. Ireo zany no sahin-tsakana, ireo no sahy nanolotra ny ainy. Raha ny hoe tombatombako zany amin'ny personnalité-n'izy telo mianadahy, tsy de misy olona hoe de naniraka azy raha ny fijeriko azy zany na ny personnalité an'ny baba ohatra, azo natao ange ny solelaka taprès an'iny hoe nandroana tao amin'ny Air France izy e, azo natao ny solelaka partout zany a de ny disparaître ohatra tamin'io fanoheran'io. Maro ange ny manao zavatra ohatran'izany e, hoe toara tongotro. Fa tanora mbola eritreriny izy no mijoro amin'ny heviny. Idole de jeune ange zany e, tokony hoe ho raisinareo idole ange zany e. Atao fimehezana mantsy zany ny hoe fanorenanay fotony, fa aleo tonga de mijabo train amin'ny zay zavatra atolotry ny vazaha. Zavatra fitaka ireny rakizy, fitaka ny fanarahana bêtement ny zavatra ny politika atoron'ny vazaha. De atorony anao ve no hoe tokony mamitapitaka, tokony mandangalanga ny mpanao politika, tokony raha vao madio fo de tsy tokony hanao politika, fitaka omeny anao reny. Ny hoe fita-pitao zany a ny malagasy mitovy aminao a mba hafahanao a mamasy foana zany a anay ny zavatra izay tadiavinay a ao amin'ny taninao. Zay ange le izy e. Fa izy a tsy hanao an'izany fitapitaka sy langalanga izany any amin'ny tany zay entiny. Satria tonga de fingan'ny vahoaka teo ianao rehefa izay no zavatra ataonao. Inona ke ny manjoan'ny Macron am'izao fotoana zao? Efa tany amin'ny fahampanjaka no nisy an'izay karazana politika izay tao aminy. Fa noho ny révolution izay napetraky ny vahoaka de niova tsikelikely zany, nodressen'ny vahoaka mihitsy zany ny mpitondra fanjakana no tonga amin'izao hoe ny vahoaka no maso madidy. Raha ohatra zany aty amin'ny Occident. Zavatra nisy reny zavatra rehetrarehetra ireny tamin'ny andron'ny fahampanjaka. Fa ny tolona nataon'ny vahoaka no nahatonga an'ireo mpitondra fanjakana mba mitsinjo izany ny hoe inona marina ny tena asany zany rehefa niova repoblika ange. Defa ny vahoaka izany no maso madidy. Defa izay zavatra tadiavin'ny vahoaka ny tokony ataonao. De io besoin fondamentaux io zany io no tokony himasoan'ny mpitondra rehetra izay hoe handimby eo zany. Efa maro dia maro ny karazana fampasehivana, ny karazana torohevitra izay nasehoko teto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé. Saingy intimidation sur intimidation ny valin'ny torohevitra rehetra izay nomeko teto, na ho an'ny mpitondra fanjakana, na ho an'ny mpanohitra, na ho an'ny vahoaka. Izany hoe tsy tena azon'ny olona izany hoe mila manorina ge ao amin'ny firenena iray. Inona ny modèle izay iarahan'ny malagasy tsy vaky volo hapetrany ao amin'ny constitution. Mitaranaka teoriana izany mandray fotsiny zany zay voalaza tao anatin'ny constitution izay aoriny vato rehetra nasondrotry ny tany. Aiza re tsika ry malagasy e,
Aizotsika. De ny nanao karazana intimidation tamiko teto no nataon'ny pompomba ny fanjakana hatramin'izay tsy nampaninona nefa izay noho ny fahatsapako fa manana didy aho amin'ny tanindrazana. Ary efa nampianarina anay ny hoe mitondra foana ny anjara brika na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana eo amin'ny tanindrazana. Ka tsy de omeko tsiny satria angamba mety tsy azon'ny olona izay andefasana ny torohevitra angamba ilay torohevitra omena. Satria isika zatra mandray fa tsy zatra mamorona. Ka ny tanora de raiko ny tanora ohatran'ny baba mahatakatra fa mila mijery lavitra nge amin'ny resaka politika, mila manorina nge amin'ny resaka politika. Ary nanoratra boky izy momba ny fanorenana ifotony. Vitsy nge ny tanora izay hoe mahatakatra zavatra ohatran'izany. Ka ny teniko fotsiny zany amaranako ny resaka izay ataoko eto ho deny hoe nitarika hatrany amin'ny resaka famoriam-bahoaka izay atao amin'ny 25 septambra izao, ny zava-nisy tamin'ny fisamborana any Clémence sy Baba. Izany hoe ny iray saina izany ny malagasy rehetra presque, satria ny pomban'ny fanjakana moa zany izy tsy iray saina amin'izay satria mbola te hifikitra amin'ny sezana izy. Kanefa aloha raha ny fijeriko ny fanehoan-kevitra dia tena maro anisa no manohana an'io fitakiana amin'ny 25 septambra io. Ny resaka foana teto nampatsiahy ny resaka fihavanana. Ataovy ny marimaritra iraisana, ataovy izay havanana. Kanefa aloha raha ny fijeriko azy izao efa tsy amin'izany intsony raha vao ny atezeram-bahoaka izany no mipetraka defa tsy amin'izany intsony. Ka tsy afaka anao ininona intsony raha ny fijeriko ny fitondram-panjakana. Soit hitifitra ny vahoaka mbola gravy ny zavatra iseho, soit hijanona fotsiny dia efa tsy amin'izany intsony ny vahoaka izany. Misy ny fitenenana hoe ny nenina tsy aloha fa afara, nenina tsy aloha mba hananatra fa afara mba handatsa. Ka tsy fombako ny mandatsa olona, fefa nanome ny anjara brikako rehetra rehetra teto aho mba hilaminana ny firenena. Raha tena niaino, raha tena niaino ahy zany ny fitondram-panjakana tsy ho tonga amin'ny toe-javatra toy izao ny malagasy. Dia mirary soa ho an'ny malagasy rehetra mba ho tafala amin'izao fahatrana mangitsokitsoka fijaliana mafy dia mafy izao. Satria tsy any amin'ny afobe rehefa maty no atao hoe afobe, fa rehefa mijaly ianao aty an-tany de efa afobe izay. Rehefa sambatra ianao aty an-tany dia efa sambatra ianao izay.
ianao ihany no mamboatra ny avobenao sy ny asambarana ho anao eto ambonin'ny tany. Maro dia maro izany ny finoana izay mifandrafy amin'izao fotoana izao, ny finoana nentim-paharazana sy ny finoana ny fivavahana izay hoe fivavahana ny kristianina, izay ve no lahara-pahamehana amin'izao fotoana izao. Raha araky ny eritreritro dia tadiavo ny finoana apetraka amin'io tanidrasantsika io nosy malalatsika io, dia ny finoana ny fitiavan-tanidrasana, satria any ihany no ahafahantsika miala tao anatin'io fahatrana mangitsokitsika io. Rehefa tafapetraka amin'ny malagasy tsy vaky volo ny fitiavan-tanidrasana, ny fitiavany ny tenany, ny fankasitrahany ny tenany, satria tsy mankasitraka ny tenanao anie ianao, matoa manitsakitsaka ny taninao, matoa mivarotra ny zavatra rehetra misy ao amin'ny taninao, matoa mandromba ny tanin'ny malagasy mitovy aminao, dia mbola tsy tafapetraka zay ilay hoe tena fitiavan-tanidrasana sy ny fifanajana amin'ny samy malagasy. Ataoko fa izay zavatra rehetra izay zany no hirosoan'ny malagasy tsy vaky volo, mivatona sonitry ny tany. Tsy fantatro zay mety hiafaran'io fanehoan-kevitra famiriana vahoaka amin'ny 25 septambra io. Tsy fantatra zay mety hiafaran'io, fa satria raha vao misy ny karazana excitation amin'io dia efa vita anie izay efa vita. Tsy mirary an'izany Nepal izany fa raha vao misy ny tsy fitandremana izany na amin'ny andaniny na amin'ny ankilany dia hiroso amin'izany zava-nitranga tao Nepal izany, izay hoe enganie mba tsy ho tonga amin'izany. Dia toy izay sy toy izay no azona tolotra anao an'io. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.